Vonina iaraiasa amin'ny filoham-pirenena vaovao ny malagasy miara-miaingana ny MMM araka ny nambarany filohany Andriamatoa Ajo Andrenanarivelo ho azy ireo dia ny fampandrosoana ny Madagasikara ny vaindoha indrara. Manohana ny filoha vaovao ery Rajaonary mampianina ny malagasy miara-miainga ho ny filoham-panorona Andriamatoa Ajo Andrenanarivelo. Araka ny fanazavana dia tsy mbola misy hatreto ny fitambaran'ny MMM amina hery hafa eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Fanapahan-kevitry ny MMM dia nanoana ny président Rajaonary mampianina izay aloha zany zao fanapahan-kevitra zava-dehibe ny fampandrosoana ny firenena fa samy malagasy daholo ny firenena. Araka ny lazaiko anareo teo tsy misy mihitsy eritreritra hoe izay nasobana ny firenena ary raha manatrika eto androany mahafinaritra mahita olona be da be izay mahatsiaro fa nilaina ny tolona na dia nandahany zany keo ary izy tamin'ny sivy sy roa arivo tsy misy zany hoe tena léance contre nature na tsy contre nature mandrotsona firenena tsara. Toerana 5 no azon'ny MMM tamin'ny fifidianana solom-bava-bahoaka ary mahatokony mbola hitombony io isan'ny solom-bava-bahoaka io ny MMM. Rehefa manao politika mitady toerana be da be ihany foana fa io aloha ny vita androany dia mino zay fa amin'ireo le fifidianana ho averin'ireo ho azy malagasy miara-miainga daholo ny toerana satria faharoa zay na voalohany tamin'ny fifidianana voalohany tamin'ireo toerana. Raha nanontaniana momba ny fandraisana anjara amin'ny gouvernement dia nilaza Andriamatoa Ajo Andrenanarivelo fa mbola mifantoka amin'ny fananganana ny anteny miram-pirenena aloha ny MMM.